Faly manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao. Ary faly indray tafahoana amintsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny pazy sy ny ato amin'ny YouTube. Izay indray sika vao tafaraka ato amin'ny alalan'ny fifampizarana, fanontaniana sy ny valiny. Ialana tsiny etỳ am-boalohany fa somary kasokasoka ny feo fa miala tsiny fa tsy masakana antsika tsy hanao asan'ny tompo izany anefa. Ka izany indrindra no anatanterahana azy amin'izao fotoana izao. Misy fifampizarana izay ho arosinay sy ny rahavavy izay efa tazanareo eto amin'ny sary izao no hifampizara hiaraka aminao indray androany. Ny lohateny ihany koa dia efa hitanao eo amin'ny soratra eo ambony eo ny hoe ny fiaretana na ny mila miaritra atao amin'ny tompo izany ka ny fiaretana izay takian'Andriamanitra amintsika tsirairay avy mpanompony. Ka izay indrindra no entina hifampizarana eto androany satria misy amintsika no tsy maharitra. Indraindray mety hoe misy fanamboaran'ny tompo indraindray misy hoe misy zavatra mety mitaky faharetana dia tsy andronao dia hifampaheriny amin'izay isika ary ho fantatra hoe ina sy ina avy moa zavatra mila hiaretana ao anatin'izao fanompoana ny tompo izao. Ka ny valin'izany dia eny ambavany reto rahavavy izay miaraka amin'iketo ireto ka efa handray ny rahavavintsika sahady tsika hifandimby izy ireo no hanome ny valiny eto amintsika fa ny tenako hametraka ny fanontaniana dia mihaino finaritra ary sika rehetra ary ho ataonay ampanetretena izao fifampizarana izao. Ka mandroso ary rahavavy malala omenanao ny micro fa ianao no hamaly ny fanontaniana avy hatrany. Ho averiko ilay fanontaniana ho apetraka dia mba ho valian'ny rahavavy ao anatin'izay ny hoe inona no atao hoe miaritra. Ohatrany ahoana no atao hoe miaritra na hoe ny fiaretana atao amin'ny tompo. Ka ndao ary ho fakafakain'ny rahavavy na ho tsinjarainy eto amintsika ny fiaretana izany atao amin'izao fanompoana ny tompo izao dia ho atolotra antsika azy ampitiavana ny fitenenana. Ndao ary rahavavy atolotra anao ny fitenenana. Faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary makasitraka feno anao rahavavy nametraka ny fanontaniana nanome ihany koa ny fitenenana ny tokony hiaretana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ny tokony hiaretana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra dia maro fa hitanisa visivisy zaho amin'ny anaran'ny tompo. Voalohany, fanetretena. Raha sy manana ny fanetretena ny amin'ny fanompoana an'Andriamanitra dia sy afaka hiaritra na amin'inona na amin'inona. Miaritra zaly sy fisiana, miaritra ny mafy. Ny manompo dia sy mora, sarotra ny manompo izany dia miaritra ny mafy. Miaritra fanenjehana, miaritra teny maro isan-karazany, miaritra fanisiana raha te hitombo amin'ny fanompoana, miaritra vavaka, manao alim-bavaka, miaritra sy misakafo, mifady hanina, miaritra amin'ny ady izay atrehina sy misoaka anady. Satria maro ihany koa ny zavatra hiatreheo ao anatin'ny fanompoana izany dia mila miaritra ianao. Miaritra fanenjehana sy lasa somary isan-karazany raisiko ohatra Jesosy Kristy. Jesosy Kristy dia noenjehina izy, noarasiana izy nefa dia sy misy zavatra rasy nataony. Zaona toko 7:20 ny 7:30 sy hita izay helony fa noenjehina fotsiny izy ary miaritra ny amin'izany izy ary miaritra fakapanahy. Jesosy ihany koa dia miaritra izany fakapanahy izany. Nifady hanina izy tanatiny 40 andro sy 40 alina. Ary rehefa vitany izany dia tonga indray ny fakapanahy.
Nitaka fanahy dia vory satana, fa miaritra an'izany izy. Matio 7:1 ka hatramin'ny faraiky 12. Ohatra ihany koa ho raisiko eto, Andriamanitra niasa ho an'ny Mosesy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy tany Egipta. Niaritra sy mihina-kanina nandritra ny 40 andro sy 40 alina, izany hoe nifady hanina koa izy tao anatin'izany. Exodôsy 4:20. Maro ihany koa ny zavatra nilalovany tao anatin'izany. Nymonomonina ny zanak'Israely fa niaretany. Mila miaritra toetra ny olona isan-karazany mba ho voafora tsara ny fo, mba sy ho tezitra. Dia miaritra famatorana, satria raha sy hana famatorana isika sy afaka ny hanompo an'Andriamanitra. Ohatra ho raisiko eto, ny mpitarika. Raha mpitarika dia mila manana fahamatorana. Ary eo anatin'izany koa ny olona tarina, maro ny zavatra ataony eo fa sy tanteraka avy izay sitraponao. Toetra maro isan-karazany. Dia mila miaritra ianao ao anatin'izany satria mpitarika ianao. Miaritra zany, miaritra teny maro isan-karazany, miaritra sifisiana, miaritra orana, miaritra hasika, miaritra hafanana, miaritra kotro-baratra. Maro ny zavatra hiaretana. Ohatra ho raisiko ihany, Jesosy Kristy tompo. Rehefa nisy fotoana izy sateo niverina nanarato indray i Petera, dia amin'ny mampitarika zay. Mananatra mpitarika fa ny olona sy mitovy mitoetra dia mila miaritra mitoetra zany ny mpitarika ao anatin'izany. Miaritra amin'ny zavatra rehetra, miaritra fahendrena ihany koa, satria mila fahendrena ny fitariana, dia mila miaritra amin'ny zavatra sy tiana, miaritra amin'ny fampianarana mba hitomboanao ka hiroso lalina amin'ny fanompoana. Miaritra miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, satria sy nahazatra anao izany tenin'Andriamanitra, miaina amin'ny tenin'Andriamanitra zany, mamaky teny, mamaky faka. Dia miaritra ihany koa ianao mizara, mandinika ny tenin'Andriamanitra, miaritra ao anatin'izany. Miaritra hasiaka maro samihafa efa voalazako teo aloha. Maro ny zavatra hiaretana. Miaritra amin'ny zavatra rehetra satria ny manompo dia tsy mora, fa mila miaritra, ary izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Miaritra milanja ny hazo fijaliana rehefa nanaiky fa hanompo an'Andriamanitra. Miaritra amin'ny fitiavana an'i Jesosy, satria Jesosy Kristy tompo dia miaritra ihany koa izy noho ny fitiavana isika. Ka noho izany mila miaritra amin'izany asa fanompoana izany, satria ny asa fanompoana dia tsy mora. Dia mankasitraka asika nahatraminy farany, dia omena ny tompona andraikitra indray ary ny fitenenana dia samy tahin'ny tompo daholo. Dia mankasitraka ihany koa ho an'izay maheno ny fandaharana. Amen. Amen. Halleluja. Ia, mankasitraka feno ny rahavavitsika tondra izay valin'ny fanontaniana teo zay tahin'ny tompo manokana ianao rahavavy. Ia, minao fa voaraintsika sahady zany valin'ny fanontaniana, mety hoe nanitikitika ny saintsika hoe inafo moa zany zavatra mila hiaretana atao amin'ny tompo. Mety hoe fa ao anatiny tsika fa jerena nandroso kely dia nisy karazana fizahan-toetra, ny zavatra ohatry nanano sarotra dia tsy andronao niaritra tao anatin'ilay izy dia tsy maharo-pery moa zany fomba fiteny azy, dia niala ianao nanojanona ianao, tsy nanohy ianao, fa efa voatanisan'ny rahavavy teo mihitsy ilay izy hoe hiaretana avokoa ny zavatra rehetra kay. Ohatra ny Jesosy ihany koa, isika rehetra ny miara-mahafantatra mihitsy fa Jesosy niaritra jaly, fa niaritra izy nohony amin'iny
noho ny amin'ny fitiavana azy ianao. Ohatra izany nysika rehetra mandao fianakaviana io, andeha hikarama mitady vola, miaritra amin'ny fijaliana ty amin'izay asa misy ny tsirairay avy satria manino noho ny amin'ny fitiavana ankohonana. Misy karazana sakrifisy hiaretanao ao noho ny amin'ny ankohonana. Nanao sakrifisiny amin'izany koa Jesosy noho ny amiko sy taminao. Dia inona koa isika sanao zao ty ambony ty tany ty be da be ny karazam-pahoriana lalovan'ny zanak'Andriamanitra. Fa manino? Mila miaritra, mila mahari-pery. Tsy hoe kory ny sarotra amin'ny fiainana na hoe tsy arakaraka ny eritreretinao zavatra miseho amin'ny fiainanao dia leo ianao amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Fa mila fiaretana rahavavy sy anadahy amin'izao fanompona an'Andriamanitra zao. Mety hoe ozy izy ianao hoe nga tsy hoe manompo an'Andriamanitra dia mahafinaritra sady mahazo valim-bavaka, tahina amin'ny lafiny rehetra. Nefa rehefa nitafiditra tatao amin'ny tompo ianao sady tsy hitanao avokoa izay rehetra izay, ary tsy nahazo valim-bavaka ianao, ary ny fitahiana vao maika raha nikorosofana amin'ny fiainana. Toy izay ianao tena ny tompo marina ve no niekeko no niraisiko tao amin'ny fiainana. Tena izy tokoa izay. Ary te-teny aminao mihitsy raha manontany tena mihitsy ianao tena ny tompo marina ve no miaraka amiko, tena ny tompo no miaraka aminao ao anatina karazana fiaretana samihafa. Mety maharary amin'ny nofinao le izy, mety maharary amin'ny fanompona izay ataonao le izy, fa izy mihitsy izay. Tena ao amin'ny tompo izany izay lalanao izay. Fantaro tsara, aza malaky mialan-daharana, aza malaky miabandonina, fa arao fotsiny aloha fa ny tompo te hizaha toetra. Misy zavatra maro takian'Andriamanitra amiko sy aminao mba hahatongavanao mitsaratsara kokoa teny ilainy azy ianao. Izany ny antony mila hiaretako sy hiaretanao. Amen. Iny ary tao mbola andray ny rahavavitsika ray indray tsika efa vonimbonina koa izy ato fa raha isika mpitiavana ny rahavavitsika ary mianoa finaritra hatrany isika rehetra. Rahabantsika rehetra izay mihaino izao fifampizarana izao ny tenako ampanetretena indray no mba handeha hifampizarana ny hamaliana izany fanontaniana izay napetraky ny rahavavy tompon'andraikitra hoe inona no tokony hiaretana amin'ny fanarahana dia an'Andriamanitra. Maro tokoa ry havana ny zavatra tokony hiaretana satria Jesosy koa dia anisan'ny niaritra. Tena hojerentsika ao amin'ny Romanina toko 12 andiny 12 misy teny manao an'izao hoe mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Hitantsika eo amin'ny fiainana tsy hoe manaradia an'Andriamanitra isika, manaradia an'i Jesosy Kristy tompo isika dia lalam-bolamena ny lalana izay andehanantsika. Izany hoe ahoana moa izany lalam-bolamena zany hoe tsara be, tsy misy obstacle mihitsy eo amin'ny fiainanao fa arakaraky ny anarahantsika dia an'Andriamanitra no isin'ny zavatra maro eo amin'ny fiainantsika. Ohatra hoe fizahan-toetra, ohatra hoe misy koa tena zana-tsipika ataon'ny Satana mihitsiny. Ka inona moa ny tanjon'ny Satana amin'izay zavatra izay mba hahatonga anao hiverin-dalany. Raha ohatra indray nefa le izy fizahan-toetra dia mba hahatonga ny tompo hitsapan'ny tompo izany hoe hatraizany halali ny fitiavantsika anazy hoe ninona ve zavatra miseho ao amintsika dia hiverin-dalana isika. Le miverin-dalana moa izany dia tena hoe lasa miala atao amin'ny fanompona mihitsy le olona anankiray izany hoe tsy manaradia an'i Jesosy intsony izy. Ka na fahoriana na amin'ny fifaliana na ohatra hoe misy ny zavatra angatahantsika, ohatra tsika izao hoe mivavaka, izay moa hoe mifalia amin'ny fanantenana. Ohatra hoe misy zavatra iray antenainao dia mila mifaly foana ianao na dia ho fantatrao iny na hivaly iny na tsy hivaly, satria izay le fanantenana, zavatra hoe manantena ianao izany fa misy zavatra ohatra ianao hoe mangataka amin'i Jesosy, Jesosy mangataka fanasitranana aminao, esory amiko izao aretiko izao, sitrano ako.
tsy hoe isika hoe manara-dian'i Jesosy dia hoe mivavaka ianao dia tonga dia ho sitrana ny eo e. Indraindray dia tena hoe misy ny sitrana, misy kosa nefany no tsy sitrany, misy kosa nefa dia tena hoe mitarika hatrany amin'ny fahafatesana mihitsiny ho an'ilay olona iray izany, kanefany mila mifaly foana izany isika e. Miareta ny fahoriana izany dia fantatritsika betsaka ny fahoriana izay sedrain'ny olona tsirairay avy, izany hoe ny olona izany dia samby manana ny fahoriana izay miseho eo aminazy, kanefany ny vahaolana amin'izany zavatra rehetrarehetra izany, ohatra zao hoe fahoriana izany hoe ianao zao mananjanaka ianao e. Ny ankizy dia tsy mahalala an'izany hoe tsy misy izany fa tsy maintsy hoe amin'ny mahalehibe anao zany dia tsy maintsy manao izay fomba rehetra ianao hihinana iny zanakao iny. Ianao nefa tena hoe tsy mahita asa, fahoriana ho anao zao zany. Ohatra hoe misy aretina iray mangeja anao fahoriana izany. Ohatra ny hoe ny zanakao ohatra maditra be, fahoriana izany. Ohatra zao ohatra hoe betsaka zany ny azo lazaina hoe fahoriana izay miseho amin'ny fiainan'ny isam-batan'olona zany, kanefany mila maharitra isika mareta ozy izy amin'ny fivavahany, izany hoe ianao zany dia mila maharitra mila mivavaka foana ianao ninina zavatra hoe miseho eo amin'ny fiainanao e. Mila miharitra tokoa isika satria betsaka ny fanenjehana ataon'ny olona antsika rehefa manara-dian'i Jesosy, ary na Jesosy ara dia nienjehana Jesosy, niaritra fampahoriana Jesosy Kristy tompo e. Ndray na ho jerentsika atao marika toko 7:4-7:30 amin'ny anaran'i Jesosy, ary hoy izy taminy: fahadiran'ovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho foaty, mitoera eto ka miareta tory ianareo. Amen. Hitantsika amin'izany hitantsika moa Jesosy dia maro ireo mpanenjika anazy, noenjehana izy raha nitory ny filazantsara, nitory ny fahamarinana, nitory ny sitrapon'Andriamanitra izy dia nienjehan'ireo fariseo sy mpanoran-dalàna izy, ary nitady fomba mihitsy izy ireo izay amononan Jesosy Kristy tompo e. Dia nandeha izy nakany amin'ny tendrombohitra dia nivavaka tany, dia nampahery ireo mpianatra n'izy hoe niteny tamin'ireo mpianatra n'izy hoe fahadiran'ovana loatra ozy izy mifanahiko. Hitantsika na dia Jesosy Kristy ara dia natsapa izy tena nijaly ny fanahany noho ny zavatra izay hanjoana azy, nefa Jesosy Kristy dia tsy nisy heloka vitany akory. Dia nefa na dia izany raha ny zavatra nahazo anazy dia mbola nampahery ireo mpianatra ihany izy hoe miareta tory ozy izy ianareo, izany hoe miareta tory izany tsy hoe miaro tory fotsiny dia fa mila hoe mivavaka zany, mila mivavaka amin'Andriamanitra, satria ho antsika mpanara-dian'i Jesosy zao dia betsaka raha amin'izao vanim-potoana zao dia betsaka ny teny marary ny fanenjehana, indrindra ho antsika izay hoe mpanara-dian'i Jesosy zany ohatra fotsiny zao hoe isika zao amin'ny maha-mpanara-dian'i Jesosy Kristy tompo atsika dia misy ny olana izay sedrainao zany eo amin'ny fiainanao e. Dia tonga ny olona dia tsy maintsy mitsara manao an'izao hoe reny mba aiza zay Jesosynareo izany to mamonjy anareo ve zany, jereo nareo mba mivavaka nefa ny mahantra fahadiran'ovana zozotrao. Marary izany tenin'olona izany, dia betsaka ny olona manko lavo amin'izany satria manararoatra koa ny devoly amin'izay marina tokoa izany tenin'ilay olona izany, fa mba anarany manara-dian'i Jesosy kanefa ny jereo tsika fahadiran'ovana, jereo tsika ohatry an'izao aoka izany tsika tena hoe hitoetra, tena hitoetra fa na dia Jesosy Kristy tompo aza dia nienjehan'ny olona izy, nefa Jesosy dia tsy nisy tsy nanam-pahotana zany Jesosy zany. Dia raha mitory tsika sy manambara ny filazantsara ny olona dia tsy mino ny olona, betsaka ny olona mieritreritra hoe kristianina adala isika, satria mitory hoe ho avy Jesosy manambara ny fiavian'ny tompo, manambara ny fahatsaran'ny tompo, dia tsy inon'ny olona zany, indrindra moa fa raha manambara ny hoe
hoe ho avy jesosy dia tena betsaka ny olona zay manao an'izao hoe razam-bazaha ohatra zao ohatran'izao ny anareo ny anareo aloha ny tompoy na ohatra zao ohatran'izao. Betsaka zany teny marary zay mety ho azontsika amin'ny fiarahamoniny fa aoka zany tena hoe hiaritra mihitsiny isika betsaka ny teny marary. Mila miaritra isika na amin'inona na amin'inona na inona zany zavatra miseho dia mila miaritra hatrany isika. Amen. Dia misaotra antsika rehetra ny haino hatramin'ny farany dia atolotra ny rahavavy tompon'andraikitra ny fitenenana. Alleluia. Amen. Ie, mankasitraka fenanao rahavavy amin'ny valon'ny fanontaniana da iny tompo hatrany ianao sy ny ankohonanao ary tomboa amin'ny fahasoavan'ny tompo ianao. Amen. Iny ary minao fa voaraintsika tsara ny valiteny izay notiny rahavavy teo ary averintsika ny ity ten'Andriamanitra izay novakiny ity. Hozy izy ilay teny novakiny rahavavintsika teo hoe mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Hitantsika mitaky fiaretana avokoa zany ny zavatra rehetra. Eto aloha zany ny fanantenana zavatra tsy mbola hitanao fa mila efa mifalifaly sady ianao. Ho amafisitsika tsara ny teny rahavavy teo ary azonao jerena ao amin'ny Romanina 12 zany ten'Andriamanitra zany. Romanina 12. Ya, mila mifaly ianao fanantenana tsy mbola hita fa efa mifaly ianao miravoravo. Avy eo ilay fahoriana izay mianjady na hoe miseho amin'ny fiainantsika mitaky fiaretana. Hinavy moa zany hoe fahoriana zany. Ohatra fotsiny isika indrindra ho andreo izay natsoin'Andriamanitra amin'ny asa fampona. Reny mandalo karazana fizana toetra mamaivay any amin'izay faritra hitondran'Andriamanitra azy. Mandram-pitongany amin'ny plasiny any amin'ny ambony mbola tsy aina amin'ny fahatanterahana fa zao mbola eny an-dalana fa mandram-pitongany amin'ny toerana tena hoe ihorenany aloha dia any amin'ny sisiny any iny mandalo karazana fahoriana mamaivay amin'ny nofony. Tsy ho afaka ho lehibe mihitsy ilay olona raha tsy taty amin'ny fahakelezany taty izy no miaritra karazan-javatra izay nampahory azy. Miareta amin'ny fahoriana hozy izy ny teny. Dinina koa mahareta amin'ny fivavahana. Hitantsika mila manana faharetana ny amin'ny vavaka. Tsy hoe ohatra mivavaka 5 minitra 10 minitra ianao dia iny amin'izay fa hatsangana vita fa ampy izay ka efa avy nivavaka. Mila miaritra mivavaka ianao amin'ny adiny 1 adiny 2 adiny 3 tsy maninona. Eo aza miala eo raha tsy efa matsampa hoe nanotrona anao tao ny tompo na tsampa fanatrehana ianao. Aza miala eo mihitsy ary aza manaiky miala eo. Mila miaritra ny amin'izany no nofinao. Alamino ny fotoananao ndana maka fitoerana maka fotoana iraisana amin'ny tompo amina fotoana lava zay zao dia farabaky teny. Inona ihany koa ny fivavahana izay mitaky faharetana dia ninona misy zavatra trotrohisika ambavaka. Mila zavatra angatatsika ambavaka. Tsy mivaly amam-bolana amataonana tsisy valiny mihitsy. Toy ianao tena tsy marina intsony Andriamanitra iovavahako ohatran'ilay niteneniko teo aloha teo. Fa za miteny ianao fa tena Andriamanitra iovavahanao. Fa miareta ianao vavaha foana apatsikivo amin'ny alalan'ny fangataham-bavaka foana ny tompo. Fa manana sofina izy tsy lalindalovana ny sofiny fa mahare tsara. Tena hoe tiako mafisina ilay teny nentin-dravavy teo io tena hoe ndao tena ho pratikesintsika amin'ny fiainantsika izany teny izany hoe mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Ity ilay hoe miaritra amin'ny fahoriana ity rahavavy sy anadahy za dia anisany efa niaritra karazam-pahoriana tamin'ny famponan'Andriamanitra. Tena hoe mamaivay ny nofoko ny hiaretako amin'ilay izy tena hoe mangiry firy fa miaretana ilay izy satria manompo ny tompo mitaky faharetana. Ianao zany mihevitra hoe Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka izy ilay tompoko za sy tokony handalo fahoriana fa zay mihitsy ilay izy.
ny aretako ny ranonorana, ny aretako ny cyclone, ny aretako ny asika mangirifiry, dia tena mamirifiry moa zany fa tsy mangirifiry, mamirifiry. Ohatran'ireny ninjary iny fotsiny masoko, manao kagolina, manao satroka bamy, ny maso fosiny sisa miseo, ny tendry tanana sy tiana voaka, manao gantanana, manao bakiraro, tena hoe miaritra amina toerana iray izay iaretana amin'ny atsika. Eo ianao hianatra tenin'Andriamanitra, iaretana amin'ny karazana amin'ny andro alina mifiry alina ianao adivaraina vao miala eo miaritra. Nefa dia tenin'Andriamanitra ny anarany, ny momba an'Andriamanitra normala tokony misy fiarovana, tokony tahiny, tokony tsy ho ampahoriana ohatran'izany, fa mitaky fa fiaretana nefa izany. Fa nisy valiny le izy rehefa avy eo. Rehefa isika zany maharitra amina zavatra iray karazana fahoriana izay mamirifiry eo amin'ny fiainana, dia zany teny ianao fa tena ao amin'ny tompo ianao iny ary maharita hatramin'ny farany. Aza mijanona eny an-tena azoko atao no natao hoe ny andro mangatsiaka, aleo za atao trano matoro migombona tsara aminaty lamba, sy Andriamanitra micomprendre fa ny andro mangatsiaka io ve mbola iaretako any amin'izay tokony iaretako azy ihany, andro morana io ve, andro cyclone io ve dia iaretako amin'izany fa tokony atao trano fa tsy nisy mihitsy zany. Tsy naharovako mihitsy ty nofoko ty, fa ny fanahiko no nahazo aina tao anatin'ny fiaretana ty fangirifirina taty amin'ny nofoko. Mitaky fiaretan'Andriamanitra, faharetana sy fiaretana. Amen. Mbola ao ny ravavisika, amaly atsika indray izy ny valin'ny fanontaniana eny ambavany, dia mianao finaritra hatrany sika, ary tiako mba entanentana mihitsy sika handray ny valiteny satria tena hoe isika no tian'Andriamanitra ho ampahirizina ao anatin'ilay izy, isika no tian'Andriamanitra hatanteraka n'ilay hafatra ny hoe miareta amin'ireo rehetrarehetra fa io isedrako anao ireo ianao. Dia mampatsiahanao fotsiny zany izay efatra miravavy eto, mampatsiahanao. Ka andao ary raisika mpitiavana indray ny ravavitsika handray an'izay valin'ny fanontaniana izay avy any amindray isika. Fiadanana ao aminao sy ny ankonanao mankasitraka indrindra ravavy malala nanome ny fitenenana, dia falome ramba sy manona fiadanana tsompo ihany koa anapaka ao amin'ny tokantranonao tsirairay aby, n'aiza n'aiza ny toerana misy ianao, ho anao izay mizeno sy mandray anjaorona peo izao. Fanontaniana sy valiny indray moa tsika androany dia ampanetretena be no andraisako anjara brika amin'ilay fanontaniana izay napetraka ravavy teo hoe inavy ny tokony hiaretana ato amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Inavy ny tokony hiaretana ato amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra anankiroa no entiko andraisana anjara amalina izay fanontaniana izay, fa ho zaraiko teboka roa, izany hoe aka teboka iray dia ho vahabahako dia aka teboka iray dia ho vahabahako. Raha sitrapony tompo indrindra dia izay no andraisako anjara araka ny fitarian'ny fanahy-masina. Tenin'Andriamanitra anankiray izay voarakitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 5 dia ny 5:10 sy ny 4:10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Fa hoy ny tompo taminy, mandehana fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehan'ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Fa asehoko azy ny abetsahany izay tsy maintsy hiaretany ho voninahitry ny anarako. Alleluia. Amen. Samy tenin'Andriamanitra izany hoe isika andraisana an'ilay teboka iray voalohany hoe inona avy ny zavatra tokony hiaretana ato amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Andray antony anankiroa, andray an'ilay zavatra roa zany tsy maintsy hiaretana. Roa ihany no raisiko, mbola betsaka ny mpanompoana Andriamanitra ifanjimby eo, fa roa ihany no raisiko ho fandraisana anjara amalina an'izay fanontaniana izay. Raha tamin'ny tenin'Andriamanitra zava-kitsika teo dia indresaka momba ny tantaran'i Paoly izy. Izy Saoly niova Paoly. Tamin'ny ty fotoana ity izy nandeha nakany Damaskosy, dia rehefa nakany Damaskosy izy dia nifanena tamin'i Jesosy dia lasa jamba nandritra ny 3 andro. Dia naniraka ny Ananiasy Andriamanitra nandeha hampahiratra ny masony, fa nefa dia niteny an'izao Andriamanitra hoe fa asehoko azy ny abetsahana izay tsy maintsy hiaretany ho voninahitry ny anarako. Izany hoe tsy maintsy kay le fiaretana
ao amin'ilay asa-panompona misy zavatra tsy maintsy hiaretana kay ao amin'ilay asa-panompona fa safidiny ianao rehefa ianao no safidina aradian'ny tompo dia tokony ho tsapanao fa misy zavatra tsy maintsy hiaretana amin'ny fanarahana dian'ny tompo ao amin'ny asa-panompona. Teboka iray voalohany ara izahantsika ho vabahana dia ny hoe inona ny tokony hiaretana ato amin'ny asa-panompona an'Andriamanitra. Ny fanenjehana izay ny teboka iray voalohany indrindra. Tsy maintsy hiaretanao na tianao na tsy tianao dia tsy maintsy mandalo fanenjehana ianao ravako. Tsy maintsy enjehana ianao satria Jesosy Kristy mihitsy ary nefa nenjehana talohako sy talohanao. Ary raha mijery ianao amin'izao vanim-potoana ianako sy iananao izao 7:24 dia jerefa betsaka ny olona manenjika fivavahana, manenjika mpanompon'Andriamanitra. Eny ry havako, na hipoly ary raha vao miova fo ny andro tiany ihany dia nenjehana ny fofona ny ainy. Izay zavatra tsy maintsy hiaretanao na tianao na tsy tianao, tsy maintsy enjehana ianao rehefa mijoro ho mpanompon'Andriamanitra. Ny mahatsara ny Andriamanitra nefa dia izao tsy mamela azy ianao irery izy, ary ny zavatra rehetra ozy ny ten'Andriamanitra miara-miasa asoana izay tian'Andriamanitra. Ao anatin'izay fanenjehana mamaiva izay ianao dia mamokatra vokatry ny fanahy automatika. Satria rehefa tena mitoetra ao anatinao ilay antson'ny tompo, rehefa tena mitoetra ao anatinao ilay hoe zanak'Andriamanitra marina ianao, miasa ho an'Andriamanitra marina ianao, manompo an'Andriamanitra marina ianao, ka tonga eo anoloanao ny fanendrehana dia tsy manana azo mihitsy ianao. Anompa ny olona manompa anao, ho tezitra amin'ny olona tezitra aminao, hanaratsy ny olona manaratsy anao, fa teraka ao anatinao ny vokatry ny fanahy. Izany hoe raha misy olona tsy tia anao, anehoanao fitiavana. Raha misy olona manakorotana anao, asehonao aminy fa ao anatinao ny fiadanana, manana fiadanam-po ianao. Raha misy olona tezitra aminao, mifaly ianao, asehonao azy fa manana fifaliana ianao. Raha misy olona mandraisa ny fonao dia tena mamela ny melokiny ianao ary mampiseho amin'ilay olona fa mahazo-po, malemy fanahy. Raha anao na fahavalinao, raha olona naniratsira anao na nanao tsinitsinina anao, no hitanao fa misy loza, manjo azy dia mihazakazaka ianao, manao soa, mamonjy, manampy. Anasaiko anao manokana ny Galatiana 5:20 sy 13 dia ho hitanao ao izany vovokatsy ny fanahy. Tokony aseho anao manoloana ny fanenjehana mamaivay izay miantra aminao, satria tsy maintsy enjehana ianao raha mbola mpanompon'Andriamanitra. Zavatra iray tsy maintsy hiaretanao ny fanenjehana eo amin'ny asa-panompona an'Andriamanitra. Koa dia mahereza fa ny tompo hanampy anao, hikolokolo anao mba hahafahanao mamokatra ilay vokatry ny fanahy, hahafahanao manohatra ny fanendrehana izay miantra eo aminao. Ny teboka faharoa dia ny fahoriana. Amaky tenin'Andriamanitra anankiray indray mahakasika an'izay hoe fahoriana izay. Ny teboka voalohany izany ny zavatra tsy maintsy hiaretana any amin'ny asa-panompona dia ny fanendrehana. Dia ny faharoa zavatra tsy maintsy hiaretana indray dia ny fahoriana. Satria na Jesosy dia niteny hoe ety amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana sy fijaliana. Dia niteny ihany koa izy hoe izay te hanaraka aho izy dia aoka handany tenany dia hilanja ny azo fijaliana isan'andro. Ilay azo fijaliana isan'andro izany miteraka fahoriana ihany koa eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Dia tsika maky ten'Andriamanitra anankiray ny ten'Andriamanitra sy voarakitra amin'ny Hebreo 10 rehetratsika amin'ny 9:30 ka hatramin'ny 4:30 mangataka faharetana aminao somary lavalava ilay vaky teny. Izay vaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Fa tsarovy ny andro fahiny izay naharetanareo ny ady mafy tamin'ny fahoriana rehefa nohazavaina ianareo. Indraindray raha natao fizahana noho ny fanaratsiana sy ny fampahoriana ianareo, ary indraindray koa raha tonga naman'izay azo mizany fa sady niara-niaritra tamin'izay ny fatotra ianareo no ny faly
raha norobaina ny fanananareo satria fantatrareo fa ianareo dia manana fananana tsara lavitra sady maharitra. Aza manary ny fahasahinareo izay misy valiny lehibe fa tokony anana faharetany ianareo raha hahazoanareo izay lazain'ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Mazava be mitsy ilay tenin'Andriamanitra eto hoe tsarovo izy ny andro fahiny izay naharetanareo ny ady mafy tamin'ny fahoriana. Ia, misy fahoriana fiavana, misy fahoriana tsy maintsy lalovantsika eo amin'ny asa-panompona, eo amin'ny fanarahana didian'Andriamanitra dia misy fahoriana foana tsy maintsy ho lalovantsika. Nefa anatin'izany fahoriana izay lalovantsika izany dia manana faharetantsika. Tsarovo tsara fa rehefa ilay ianao tena miady mafy tena tsapana hoe manana olana mafy iny ianao dia lasa maharitra mivavaka ianao, maharitra mamaky teny ianao, lasa maharitra ianao manao fifadikanina, manao alim-bavaka, tena hoe manana faharetana be mihitsy ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ao anatin'iny fahoriana izay mianjady aminao iny dia mitady an'Andriamanitra ianao, mifandray amin'Andriamanitra bebe kokoa ianao, ary tena hoe apetraka eo amin'ny tompo daholo ny ady rehetrarehetra sy ny fahoriana izay hiaretanao satria ny tompony efa nanome toko fahampandresy ianao ao anatin'izany fahoriana izany. Eto izy dia miteny indraindray ozy izy indraindray ozy izy dia natao indraindray ozy natao indraindray ozy raha natao fizahana noho ny fanaratsiana sy ny fampahoriana ianareo, ary indraindray koa dia tonga naman'izay azon'izany. Ie, indraindray koa tsika miaritra fahoriana satria manodidina antsika, ny ankohona antsika, mety ho mpantatsika ny ao anaty ady, ao anaty fahoriana nefa tsika amin'ny maha-iray antsika ao amin'ny tompo dia tsapantsika be izany. Izay no mahatonga antsika hoe mifampivavaka satria tena henonao mihitsy marary n'olona iny ilay izy nefa tena miatra amin'ny ianao satria mifandray am-po ianao amin'ny mazanak'Andriamanitra samy zanak'Andriamanitra tsika. Dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe mifampitondrà izay mavesatra fa vavamba ho sitrana, dia na tsy ianao ary ilay idonam-pahoriana dia tena raisinao am-po ilay fahoriana mahazo ny namanao, mahazo ny havanao dia miara-miombom-pahoriana amin'ny olona tahaka an'izany ianao. Nefa ao anatin'izany dia tena hoe izay no tena zavatra tena takian'Andriamanitra. Ny faly ianareo izay norobaina ny fanananareo satria fantatrareo fa ianareo dia manana fananana tsara lavitra sady maharitra. Eto izany ilay faharetana tiana teneny eto izany dia hitanao ilay hoe fanatanterahana ny tenin'Andriamanitra, fankasitrahana sy fanatanterahana ny didy aman'andraikitr'Andriamanitra. Ao anatin'izany fahoriana izany dia matetika hitantsika ao anatin'ireny fahoriana mahazo antsika ireny hoe ohatra izao nisy nandrobo, nisy namaky ny tranonao. Ao anatin'izay zavatra very rehetrarehetra izay na fantatrao na tsy fantatrao ilay olona namaky ny tranonao dia tsy afaka manozona, tsy afaka manozona ny olona iny ianao fa ny anjaranao dia mivavaka ho an'ny olona iny. Raha lasa ny olona mivadinao tsy afaka hitorona hanozona ny olona iny ianao fa mamela ny heloky ny olona iny dia mivavaka. Izany hoe ilay fahoriana izany hoe ilay zavatra mianatra aminao izany dia mampianatra anao hankatony didin'Andriamanitra. Ary Davida dia vavolombelona izany hoe soa ihany anam-pahoriana hitandremako ny didinao. Misy zavatra izany lalovantsika ny fahoriana fa fanefena ataon'Andriamanitra tsika ireny fizahana toetra ataon'Andriamanitra tsika ireny mba hananantsika iny, hananantsika faharetana, hananantsika faharetana satria izay maharitra hatramin'ny farany ny hovonjena dia mila manana faharetana tsika manoloana andreny fa zavatra tsy maintsy lalovantsika ireny. Ary ao anatin'ireny fahoriana izay lalovantsika ireny manome faharetana atsika dia ilay faharetana manome iny fahatsara-panahy voazatoetra satria rehefa volavolaina amin'ny tenin'Andriamanitra ianao, volavolaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia manana natiora vaovao, manana natiora vaovao ianao, manana natiora tahaka an'Andriamanitra ianao, lasa mora fo, malemy fanahy ohatra an'Andriamanitra ianao satria ilay tenin'Andriamanitra izay iainanao reseo amin'ny son'ny ratsy, azy mamaly ratsy ny ratsy, mivavao an'izay manendrika anareo, manova soa ho an'izay manisy ratsy ianareo. Raha misy maka
ny akanjonao omeo azy koa zay fanananao rehetrarehetra raha misy manao reny famolavolana taon'Andriamanitra ireny hiaritantsika daholo satria raha hiariny zavatra tsy rarintsika tsy afaka mamala ratsin-dratsy fa mametraka an'Andriamanitra hiady tsika. Dia izay le mahatonga antsika hoe le faharetana zany no mahatonga antsika hanana fahatsaram-panahy voazahatoetra. Dia rehefa mitoetra ao anatintsika izay fahatsaram-panahy voazahatoetra izay vokatry le fahoriana miteraka faharetana dia manana fahatsaram-panahy voazahatoetra. Dia amin'izay fotoana izay tsika tsy mijery côté négativa na zavatra anankiray mihitsy fa mijery côté positiva foana dia lasa mametraka ny fanantenantsika rehetra eo am-pilatanan'Andriamanitra. Ka samy teny na dia mahantra aza dia mbola manao hoe faly ao amin'ny tompo. Dia any amin'ny romanina toko 5 andiny fahatelo ka hatramin'ny 5 anazako anao mikasika an'izay hoe fahoriana izay. Any ianao mamaky tsara mihitsy hoe inona ny vokatra teraka izay fahoriana izay. Fa le fahoriana zany dia zavatra anankiray tsy maintsy haretana koa ao amin'ilay asa mpanompoana. Le fiarahana amin'Andriamanitra tsy maintsy haretanao zany fahoriana zany. Miaritra fanendrehana ianao, miaritra fahoriana. Izay zany zavatra tsy maintsy haretanao ao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Izay no valiteny avy amiko izay ny fandraisana anjara avy amiko. Ka raha feheziko tokana zany dia izao hoe hitantsika tsara fa ny Apokalipsia toko 2, 2, 3, 4 dia hitantsika tsara fa misy ao le hafatra nomena ny fiangonana. Dia ao anatin'izay dia misy teny veriberina be hoe izay maharesy dia ataoko an'izao, izay maharesy dia ataoko an'izao, izay maharesy dia azo an'izao, izay maharesy. Satria misy zavatra, misy fahoriana hiaretana be da be ry havana eo amin'ny fanarahana dian'Andriamanitra. Fantatsika tsara misy an'ilay hira hoe iny lalany sarotra miaraka amin'ny tompo. Satria misy fahoriana, misy fanenjehana tsy maintsy haretanao fandehantsika andahy tsy hemotra fa hiroso hatrany. Miroso foana na iny titona na iny fiandra. Satria ny Hébreux toko 10:7 dia manambara tsara amintsika mihitsy hoe fa isika tsy mba naman'izay mihemotra ao amin'ny fahaveresana fa naman'izay mino ho famonjena ny fanahy. Ka raha tianao zany hiaritra, raha tianao zany no tafita, raha tianao no hijoro amin'ny asa-panompoana dia tsaro fa tsy maintsy andalovanao fanenjehana sy ny fahoriana fa zao andesika tsy hihemotra fa hijoro hatrany ary hiroso hatrany amin'ny asa-panompoana. Dia mampahery anao indrindra mahereza matanjaha aoka hitomba andahy momba anao ny tompo fa tsy mambela anao rery, tsy anao rery miady fa miara-miady aminao ny tompo. Izy nefa nanome toko hoe indro momba anao mandrakariva ozy ambarapatonga fataperan'izao tontolo izao tsy afoina andahoanao. Ka na mandalo fanenjehana mafy ianao amin'izao fotoana izao na anaty fahoriana mafy dia tsarovy fa hampandresy anao ny tompo raha tsy mihemotra ianao fa mijoro ary mankatsoa ny didin'Andriamanitra hatrany. Dia izay no valom-panontaniana, izay no fandraisana anjara avy amiko raha vavy malala. Dia mankasitraka anao indrindra nanome ny fitenenana dia averiko any aminao indray ny fitenenana dia tahiny tompo indrindra. Amen, alleluia. Mankasitraka fiainanao koa raha vavy malala, tahiny tompo manokana ianao ary mitombo hatrany amin'ny fahasoavana sy ny fahendrena atao amin'ny tompo. Amen, alleluia. Mino fa tena hoe navoaray zavatra maro tsika tao anatin'izay. Ny teny raha vavintsika teo hoe mbola maro ny mpanompon'Andriamanitra ifandimby hitondra ny valiny fanontaniana. Eny, tena maro tokoa izahay fa zao tapany partie 1 zany le loto ity no hiarahantsika eto ity fa ny tapany partie 2 indray no anarantsika ny mpanompon'Andriamanitra hafa indray izay hitohizan'ny valiny fanontaniana. Ina ny tenen'ny rahavavy teo mahakasika an'ilay hoe fanenjehana masy fa tsy hoe fifanenjehana. Ny fanenjehana dia azafady indrindra, ny fanenjehana dia mahazo antsika kristianina. Io moa zany izay antilisao koa miaina ao anatin'izany fa zao isika zanak'Andriamanitra dia mahazo tombony ampaherezina manokana satria tsy maintsy ho lalovana le izy.
fa zay araka ny tenina vavy teo aoka ho tomban-dahy mahereza fa za ketraka na dia maro ny mpanenjika, maro ny mpiapanga, maro ny mpanaratsy, maro ny mpaneso, maro ny mpiteny miresaka momba anao, vao maika zezika ho antsika zany, zezika mampisiry antsika zany. Ary za tena te hampahiranao manokana raha vavisiana indrindrandrindra le ao anatin'izay fanenjehan'izay, ao anatin'izay karazam-pahoriana rehetra zay mahareta hatramin'ny farany ianao. Rehefa itsika mandalo fanenjehana samy afotrany io, sahalan'ny karazana zavatra ambolena ka asiana zezika dia misiry tsara mahafinaritra ery ny fitsiriny satria nasiana zezika. Ny zezika tsy raha voatery tsara na mahafinaritra fa zezim-pako hoe zezika zao hoe mamofo reny ratsy reny maimbo reny, fa zao mampitsiry ny zavatra amboleny zany. Izany ihany koa ny fanenjehana mahazo antsika kristianina. Na izany izy ianao miaina ao anatin'ny fahoriana amin'ny fanenjen'olona sy ny amin'ny karazana toetra samihafa dia hoe mahereza aoka hitomban-dahy, matanjaka, manana finoana, tsy miontsana, tsy miendry feon'olona, tsy miendry vavan'ny olona fa mijoro hatrany, manao ny asana ny ranony iray, maharitra hatramin'ny farany. Ozy ilay teny zay hoe zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ho voavonjy tokoa sika sainao, maharitra amin'ny fahoriana, maharitra amin'ny karazana fahasarotana rehetrarehetra, fa zay misy ny antoka hahatongavanao ny lanitra dia ny fiaretanao hatramin'ny farany. Hoy zay fiteny zay koa, saika sika malagasy manao lizy hoe zay maharitra ny vadin'andriana, tena vadin'ny mpanjaka mihitsy ho ampakarina zao sy ianao rehefa maharitra hatramin'ny farany amin'ny karazana zavatra mampahory antsika. Fa tsy mampanino reny. Ampahery be ny tenin-dreo rahavavy anankitelo teo reo tena hoe mino fa nisy voarainao ny teny ambava-nisy telo mirahavavy teo, ary ho ampiarinao mihitsy zany amin'ny andavanandrom-piainanao. Tsy hahatonganao hitomany intsony. Jesosy hamafandramasinao, Jesosy hanarina anao indray raha lavo tamin'ny fanenjen'olona, Jesosy hampahery anao indray raha ketraka sy kivy ianao tsy mahazo valim-bavaka, tsy manana faharetana amin'ity rehetra ity. Hitantsika voatanisan'ireo rahavavy teo koa dia ny amin'ilay hoe faharetana amin'ny alim-bavaka. Misy ny olona tsy maharitra mihitsy fa tonga dia matory toy dia ao miesony, mahareta hatramin'ny farany amin'ny alim-bavaka, mitaky faharetana zany. Nofo ity zany omboina mihitsy ity, miaritra amin'ny torimaso, miaritra ny kipy sy mena sakafo, fa mitombo ny ara-panantsika amin'izany. Ka na inonina obstacle, na inonina karazana zavatra afafiny le devoly dia ianao mahery, satria misy karazana zavatra ieretana amin'ny fiainam-bavaka, faharetana amin'ny vavaka, amin'ny alim-bavaka, amin'ny fifadikana rehetrarehetra, vavaka foana, fiaretana koa, faharetana amin'ny famakiana baiboly. Zany rehetrarehetra zany force hoentinao amin'izay mety karazana fanenjehana sy ny fahoriana mahazo antsika tsy tratra amin'ny fakam-panantsika, tsy lavintsika, satria nisy zavatra fa nieretanao tao amin'ny tompo tao dia ny tompo koa hiaro anao anatin'ny zavatra mety halavo anao. Tsy resy mihitsy zany sika, tsy resy na lavo anatin'ny fakam-panahy rehefa misy zavatra nieretana tao amin'ny tontolo-panahy tao. Ka ho anao rahavavy sy anadahy, raha misy amintsika rehetra izay mihaino izao no mandalo anatin'izany, mampahery anao izay efatra amin'ny rahavavy. Jangany ianao aoka ho tomban-dahy mahereza. Ny fiaretana rehetra hiaretantsika atao amin'ny tompo, fa ny tompony efa nilaza. Ety amin'ity zao tontolo zao ity ny ahitana reo karazam-pahoriana, fa matoky fa za efa naresy n'izao tontolo zao, efa resin'i Jesosy io, ka tsika isanao tsy maintsy mandresy ihany koa. Dia aza ketraka nakivy fa ho avy Jesosy hisena antsika eny amin'ny rahona lanitra, ho tena hoe makotrokotroka zany fitsenanan'i Jesosy zany, ary tsika isanao le vady ampakarina ka maharita hatramin'ny farany. Amen. Dia samita iny tompo mbola ho arahantsika amin'ny fotoana mety indray ny deuxième partie an'izao fizarana izao, fa izao ity aloha ny androany izay narosina efatra amin'ny rahavavy dia mihaino finaritra aoka ny tsika rehetra izay nanana sofina nentina mihaino teto aoka mba hihaino izay voalaza amin'ny fanahy masina teny amin'ny sofintsika tsirairay avy dia mba hakatohan'izany ny tsika rehetra. Amen. Samita in'Andriamanitra, sabonio ny pejy raha nahalinanao ny fizarana, ary partageo ihany koa raha misy olona tokony hampaherezina amin'ny fampatsihivana amin'izay fiaretana amin'ny famponan'ny tompo izay any amin'ny akaikaikinao any, any amin'ny namanao rehetra any. Dia
amasototsika manaraka ny fandarana ato amin'ny pejy satria misy foana ny fizarana zay ampanaoviny tompo dia tonga izay sanydravavy ampanetretena araka ny tenydravavy teo no hitondranay ny fizarana rehetra ato anivon'izao YouTube zao sy ny pazy ato amin'ny Facebook. Samy tain'Andriamanitra amanaraka indray miaraka amin'ny deuxième partie sika rehetra. Amen.